Aleluia, aleluia. Ran Jesus mae. Ran Jesus maapaga. Nilai kumpuni tumpu si panzakan ipanzaka sanakan yang hari terbininda. Aku indirani karena kini dineti natola papenu naika.
tika day. Anda tika tsara vitsy. Zay sy teva tsika mihitsy ho vanim-pola io. See
fizarana ny ten'Andriamanitra amintsika izao. Ity tapany hariva ity dia fotoana atokana hianarantsika ny ten'Andriamanitra. Hoy Jesosy manao hoe raha maharitra mitenika anareo dia tonga mpianatra, tovy mpianatro ny firenena rehetra. Jesosy dia mitady azy ianao mba ho mpianany. Aleluia. Ndao hianatra ao aminy isika. Maka ten'Andriamanitra isika Galatiana 4:4 andininy voalohany. Galatiana 4:4 andininy voalohany. Toy izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary izao no teniko, raha mbola zaza ny mpandova dia tsy hafa noho ny mpanompo izy, na dia tompony zavatra rehetra azy. Fa feheziny mpikarakara sy ny mpitaiza azy mandra-pahatonga ny fetrandro voatendriny iray. Dia tahaka izany koa isika, fony mbola zaza dia nandevosiny avy mpampianarana izao tontolo izao. Eo amin'ny andininy voalohany, raha mbola zaza ny mpandova dia tsy hafa noho ny mpanompo izy, na dia tompony zavatra rehetra azy. Romanina 9:7 andininy 7 amby roapolo. Romanina 9:7 andininy 7 amby roapolo. Ary tsy izany ihany fa isika koa na dia manana voaloam-bokatry ny fanaza eny, isika dia misento anatsika miandry ny fananganana anaka dia ny fanavotana ny tenantsika. Isaia 5:7 andininy 5. Andininy 5: fa zaza no teraka ho antsika, zazalahy no omeny antsika. Fanapahana teo tsoriny na ny atao hoe mahagaga mpanolontsain'Andriamanitra mahery iray mandrakizay andrina ny fiadanana. Lioka 2:2 andininy 2 amby 10. Lioka 2:2 andininy 2 amby 10. Ny anaran'i Jesosy ary Jesosy ny tombo saina sy tena sady nandroso fity tamin'Andriamanitra sy ny olona. Tamin'iny herinandro iny dia nataon'ny tompony navesatra tato amiko ny mba hampianatra ny mpino mba hanana ny atao hoe fahaleovantena ara-panahy na ny atao hoe autonomie spirituelle raha miteny baiko. Dikan'izany dia fahaizanao manao zavatra samy irery, tsy miankin-doha na amin'iza na amin'iza. Nampianatra an'izany isika teto mba hananana kristianina tena manana azy ndamosina, tsy voazongozona. Matetika isika dia mora tratry ny ébranlement na fanosongozonana. Ny hafa ry ny doboka dia isika ry ny mihovitrovitra. Ny hafa ny manao ny ataony dia ianao no kivy sy ketraka. Ary io dia anisan'ny natonga an Jehova niteny tamin'ny alalan'ny mpaminano any zanak'Israely hoe ny hafa ny minina voaloboka, marikivy dia ny zanany madilo nify. Noho izany manoloana ny zavatsarotra izay iainantsika. Ny fahavalon'ny olona, ny ankonan'ny olona ihany ny fahavalony, ifamadika, ny zanany hanolotra ny ray, ny hanolotra ny zanany. Eo alohan'izany indrindra dia mila lehilahy lehibe, tena vehivavy lehibe matotra mba hahatonga antsika tafajoro amin'izao ady farany atrehintsika izao. Aleloia.
Amin'ity anio ity isika dia hijery ary ampirisika anao aho ndao hanompo an'Andriamanitra amin'ny famatoram-panahy amin'izay itsika. Lohahevitra manompo an'Andriamanitra amin'ny famatoram-panahy. Alleloia. Anampy dia anampy atsika ny tompo ao anatin'izany fianarana ny tenin'Andriamanitra izany. Raha mamaky tsika ny Apokalipsy 7:17, Apokalipsy 7:17 amin'ny anaran'i Jesosy. Apokalipsy 7:17, aoka isika hifaly sy ravoravo ka ny voninahitra azy, fa tonga ny fampakaram-badin'ny zanak'ondry ka efa miomana ny vadiny. Isika rehetra dia mahafantatra tsara fa fotoana izao izay tokony homanantsika fiangonana. Izay manaiky an'izany tiako mba hiteran'ny tompo izy. Za tsy miteny na manontany ianao miomana ve ianao sa tsy miomana, fa ny famarinana kosa dia maneho fa izao no fotoana izay tokony homanantsika. Ny lanitra manontolo dia manome baiko mba hiomanantsika amin'izay. Alleloia. Miomana isika satria fofombadin'i Kristy. Taomina hiomana ianao ary ianao dia manana izany tombontsoa izany. Alleloia. Amin'ny mampitoriteny Paoly apôstôly dia miteny amin'ny Korinthiana 2:1-12, Korinthiana 2:1-12, andininy faharoa. Fa sary-piaro araka an'Andriamanitra na sary-piaro ahy aminareo, fa nataoko fofombadin'ny lehilahy iray ianareo mba hatolotra tahaka ny fijina madio ho an'i Kristy. Isika dia natolotra, atolotra ianao. Maninona no ampianarina, maninona no karakaraina, maninona no toy ny mahasary-piaro ianao indraindray. Ny mahasary-piaro dia mahatonga ny zavatra zay mahasary-piaro anao dia mahatonga anao hiteny, mahatonga anao hanitsy, mahatonga anao hiaro azy, mahatonga anao tsy ho tafandro mandry aminy. Ary toy izany koa no tiana aseho amintsika ary tokony ho takatrao izany. Mahasary-piaro ny tompo ianao, mahasary-piaro anay ianao. Noho izany dia ianao dia atolotra mba ho fofombadin'i Jesosy Kristy. Raha ohatra ka hanolotra ary ianao ny zanakao vavy, ho vadina lehilahy anankiray, inona no mba mahasotsivanao voalohany? Satria ve tovolahy be, satria ve manan-karena, satria ve manam-bola? Amin'ny Genesis 2:2-7 ka hatramin'ny 4 dia milaza. Genesis 2:7-7. Ary hoy Adama, ankehitriny dia taolana avy amin'ny taolako, nofo avy amin'ny nofoko ity. Atao hoe vehivavy izy satria nalaina avy tamin'ny lehilahy. Oko fantatsika tsara fa Andriamanitra rehefa nanome vady, nanamboatra vady ho an'ny Adama, zany dia sarin'i Kristy. Alleluia, alleluia. Andriamanitra no nanao ny zavatra rehetra. Ny fidy any fidy anao, ny teraka ny teraka anao. Retsaka izy rehetra. Ampetrahatonareo. Ingany. Koa rehefa nanao vady ho an'ny Adama, Andriamanitra dia tsy ankizy vavy kely na zazavavy kely mahafatifaty mbola ampinonoana. Izy ary ny ampinono azy.
Vehivavy izy ary miteraka azy dia ampinono azy. Fa Andriamanitra rehefa nao vady any Adama dia vehivavy efa tena matotra, vehivavy lehibe, vonona anambady, vonona iteraka na dia androany azy. Dia rao ny tompo amin'izany. Aleloia. Hoy lazay ny Adama. Ity hozy izy rehefa nahita ny Eva izy, taolana avy amin'ny taolako. Ny taolan'ny Eva zany dia avy amin'ny taolan'ny Adama. Manontany ianao mitovy ve ny taolan'ny olona efa lehibe sy ny taolan'ny olona mbola zaza? Jereo ianareo lehilahy lehibe aza dia mba milingilingy loatra. Itsika frerana ndray tia milingilingy dia ozy rapapany efa taolanantitra ne. Matoy izy mitoy tsy mety mitoy intsony, efa mafy be. Fa ny taolan'ny zaza na dia mbola mitoy foana io, mbola mitoy io, maniry io. Koa Adama dia natsapa taolana avy amin'ny taolako io. Aleluia. Aleluia. Raha 30 taona i Adama dia vehivavy 30 taona izany tovy taolana aminy, mafy taolana aminy. Izay no namboarin'Andriamanitra azy. Toy izany koa Jesosy Kristy ilay mpapakatra antsika dia tokony hitovy amin'ny Jesosy ianao. Fotoana izao mila miditra amin'ny fahamatorana isika. Raha miteny Baiboly efa miomana amin'ny vadiny, Apokalipsy 9:9, efa miomana amin'ny vadiny, efa vonona, efa feno tsara ve, efa tonga amin'ny fahamatorana ve. Ho avy tampoka Jesosy Kristy. Oko vonona ianao mba nompo any tompo amin'ny fahamatoram-panahy amin'izay itsika. No hoe miomany, oko matotra amin'izay. Midira amin'ny fahamatorana, oko feno. Aleluia. Faharoa, ny ten'Andriamanitra dia milaza manao hoe raha mbola zaza mmpandova dia tsisy hafa amin'ny andeviany izy. Galatiana 2:4. Tsisy hafa andeviany raha mbola zaza ny mpandova dia ohatrany mbola andeviany izy. Fa rehefa lehibe izy dia tsy feziny mpitaiza azy intsony. Fa raha mbola zaza dia tsisy hafa amin'ny andevo na dia tompony zavatra rehetra azy. Misy lova fananan'Andriamanitra izay azo nomenanao ankehitriny ary azo nomenanao amin'ny ho avy. Tsy ny zavatra rehetra dia azo nomenanao ankehitriny avokoa. Luka 2:12 nozaraina tamin'izy mirahalahy ny fananana, fa ny zandriny dia nentiny nakany amin'ny fivelomany ratsy, fa ny sokony kosa dia nijanona tao an-trano ihany izy. Noho izany ny ray endry dia tsy hanome fiara ho an'ny zanany lahy-kely na dia tomany sy fadianina aza, satria mety hamono azy ary hamono ny hafa. Mbola zaza izy, tsy mbola tonga amin'ny fahamatorana. Izay indrindra no mahatonga ny vavaka nampianarin' Jesosy ao Mateo 9:12 manao hoe meo anay anio ny hanina sahaza ho anay. Mampianatra hivavaka Jesosy ny hanina sahaza ho anao. Ny zava-miafinao anatin'izany, ny fahamatorana no mametra zay azonao angatahana sy omen'Andriamanitra anao. Tenin'ny akora amin'ny Apostolina 2:13 dia milaza zavatra roa no angatahako aminao, aza manome harena sao dia hiavinavinao, nefa aza atao mahantra andao angalatra ka namafahano aho amin'ny hanina izay anjara sahaza ho aho. Aleluia. Aleluia. Andriamanitra dia tia hanome antsika ny zavatra rehetra. Mahay ny zavatra rehetra izy. Angatao zay tianao omeko anao, fa aza adino ny fahamatorana. Tsy izay zavatra rehetra
entina ho ambavaka dia valian'Andriamanitra avokoa. Tsy izay zavatra rehetra angatanao dia omen'Andriamanitra anao avokoa, fa izay mahasoa anao, zakanao ary hainao tantaniny. Terao ny tompo amin'izany. Terao ny tompo amin'izany. Manompoan'Andriamanitra amin'izay amin'ny fahamatorana ianao. Halleloja. Fahatelo, ny fahamatorana dia mitaky fitomboana amin'ny fahasoavana. Ny fahasoavana dia ho azonao rehefa manetry tena ianao. Ny olona manetry tena makatoa, manompo, manaiky, tarihina. Ny fitomboana dia mitaky fotoana, etaeta ho amin'izany. Oka ianao angetaeta, hitombo. Oka ianao angetaeta, ny fahasoavan'Andriamanitra. Noho izany Andriamanitra dia miandry ny fahamatoranao. Dia teny ao amin'ity hariva ity, miandry ny fahamatoranao ny lovanao. Alleluia. Alleluia. Tsy te hamitaka anareo aho, ary ny tompo tsy te hamitaka anao. Mety be dehibe aminareo, aiza ihany, aizy hotahiny ianao zakan'izao, aiza ihany hatramin'izao. Fa mba enoy ny tenin'Andriamanitra, enoy ny fahamarinana, fantaro ny sitrapon'Andriamanitra. Fa raha mbola zaza dia tsisy hafa amin'ny andevo na dia tompony zavatra rehetra azy. Manana zanak'Andriamanitra ianao, mpandovan'Andriamanitra ianao, fa azadino, fa raha mbola zaza dia voafeh. Inona ny tokony atao? Manompoan'Andriamanitra amin'ny fahamatorana izay, mitomboa amin'ny fahasoavana, amin'ny fahalantsarany Kristy. Oka lehilahy lehibe, vehivavy lehibe amin'izay, ary io ny fahazazana ny dikany. Miandry anao ny lovanao, ary miandry ny fahamatoranao ny lovanao. Teraina ny tompo. Faefatra, ny fahamatorana dia mitondra antsika hitovy amin'ny endriky ny raitsika. Tsy manaiky an'izay tiako mba hiteran'ny tompo izy. Alleluia. Ary ny zaza dia nitombo saina teny, dia nandroso nahita fity teo anatren'Andriamanitra sy ny olona. Ny fahita-pity, risana matetitetika io renao foana, na any amin'ny radio, toriteny, matetika torian'ny olona, fahita-pity, ahita fitiany ianao amin'ny lehibenao, ahita fiteo anatren'Andriamanitra ny ianao. Fa aza dino fa ny fahitanao fity amin'Andriamanitra dia ny fahitany ianao mitombo mandroso ho amin'ny fahamatorana. Hoy ateo manao hoe ny fahamatorana dia mitondra antsika ho amin'ny fitoviana amin'ny ray. Raha te hitovy amin'ny ray itsika dia mila matotra, mila manaiky hitombo. Eo amin'ny mahazanaka dia ohatra ka ohatra manana zanaka efatra izay, roa lahy roa vavy. Raha mijery ny san'ireo tambola zaza kely ianao dia ny tovy amin'ny reniny. Tena dia fa raha mbola kely zany le zaza dia mitovitovy amin'ny reniny. Fa rehefa lehibe amin'izay dia ozy ny reniny tao. Tovy amin'ny dadany daholo le zaza. Dia jereo ngery zareo reo, atomboy hatramin'ny vavy matoa nge. Jeremy zany tamin'ny voateraka dia ohatramin'ny vazaha zay izy io. Antany io indreniny raha ohatra tsy mihinareo, tena netretina izy, sao dia mba tsy zanako ary. Teraka tany mandry tsara izy, io maman'izy raha ngamba nahita azy tsara. Marina ve zany sa tsy marina maman'izy raha? Marina, ohatran'ny vazaha be mihitsy io. Dia nahazo anarana lobo zay moa satria salany somary prôna tena makoa mena, ohatran'ny vazaha mihitsy. Fa jereo nge izy amin'izao hoe ray ny latsaka fefany.
Dia jereo indray le faralahy moa dia photocopie. Dia tsy azoko mihitsy, tena tsy azoko mihitsy. Dia tiany mihitsy manao ny kirarony ray, ny akanjony ray, dia omeko mihitsy ka hoy nilazainy Elisa hoe meo ny anjarandroa dia natsipiny Eli ny kapotiny ka efa manomboka mandray ny kapotiny ray izy raisy. Halleluja! Rehefa lehibe enao dia izay vao hita hoe na fiteny na famindra na fombafomba mitovy amin'ny rainao. Mitondra anao ho amin'ny fitoviana amin'ny rainao izay any an-danitra ny famatorana ara-panahy. Halleluja! Isaia 7:5, zaza no teraka ao atsika, zazalahy no nomeny atsika. Fa jereo ny Jaona 7:7, toy izao nitiavan'Andriamanitra ny tontolo izao, nomeny ny zanany latokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy, fanana fiainana mandrakizay. Zazakely no teraka ao atsika tao Betlehema, fa zanaka latokan'Andriamanitra nomeny atsika ho faty teo amin'ny hazo fijaliana. Tsy zaza voateraka ny maty atsika teo amin'ny hazo fijaliana, tsy zaza mena vava no nanao ny sitrapon'Andriamanitra, tsy zaza voateraka no nitory ny filazantsara, tsy zaza voateraka no nampahiratra ny jamba, tsy zaza voateraka no nanohitra ny fariseo sy ny fampianarana, tsy zaza voateraka no hita tao Getsemane, tsy zaza voateraka no kapohina no fatsina ho fato atsika hitondra ny fotany zao tontolo zao, tsy zaza voateraka no nampiasain'Andriamanitra aneho ny fitiavany sy ny hery, ny fahendreny sy ny famindram-pony tamintsika, fa zanaka latokan'Andriamanitra matotra 3 taona. Manafataky ny anafako an'i Kristy. Teo ampiasain'Andriamanitra ve ianao? Te hitondra ny fitiavan'Andriamanitra ve ianao? Halleluja! Kristina mela ohatra ho atsika, Baiboly miteny mitafian'i Kristy, tsy le izy zazakely fa le izy 3 taona matotra. Halleluja! Halleluja! Tsika anaraka ny lalàn'Andriamanitra sy ny fombany. Raha tiantsika hitany voninahitr'Andriamanitra, raha tiantsika ho ampiasain'Andriamanitra tahaka an'i Jesosy Kristy, itsika hanompo azy amin'ny fahamatorana, midira amin'ny fahamatorana amin'izay, tongava eo amin'ny famatoram-panahy amin'izay, mba hahatonga ny planin'Andriamanitra ho tanteraka eo aminao. Inay ane nakatony teniko ianao dia ho tahaka ny on'ny fiadananao. Raha ny fahelan'ny fotoana ianareo dia tokony ho mpampianatra, tsara mpianatra tonga tahaka ny mpampianatra azy izy. Ny planin'Andriamanitra sy amiko aminao dia ho tonga mpampianatra fitaratra. Ny antony namonjenao i Paoly matoka tokony ekena fankatrano zao teny zao, tonga tety ambony tany Jesosy Kristy amonjy ny mpanota amin'ireny zao ny lohany, ary zao ny antony namonjena dia ny aseho amiko ny faharopony mba ho fianarana ho an'izay ino mba hahazo ny fiainana mandrakizay. Ny planin'Andriamanitra amiko sy aminao ho fitaratra, ho mpitaridalana, ho mpitarika lehibe. Halleluja! Jiro fanahy sy ny tany ho tanteraka ny planin'Andriamanitra amiko sy aminao rehefa tonga ny fahamatorana isika. Teraina ny Tompo. Raha mbola zaza 3 taona isika na 2 taona, ary raha tena hoe mbola zaza tena ara-dalàna, salama tsara, hitanao ny zazakely mbola manao kosy kiloty, raha manao kosy kiloty ny zaza ara-dalàna zany. Pipia pataloha ny zaza ara-dalàna. Halleluja! Manao zezika pataloha ara-dalàna. Sa nahita zazakely ianao hoe andeha any WC, tonga dia alefany eo ny anazy, na atao am-piangonana azy, na atao am-piangonana azy. Sady eo tesy paster hoe anao délivrance satria misy devoly io zaza io. Ianao reny ngamba no mila délivrance satria tsy mahalala mihitsy ianao.
ny tokony ho fantatra ao, ny zaza zay mihitsy izy. Ty bombo eriseko le lady reto. Ty bombo tomany chocolat. Fa raha ohatra ka olona 70 taona ianao efa miaina toy ny zaza, tsy ara-dalàna ianao, marary ianao, monstre mihitsy ianao, marary ara-panahy ianao. Noho izany mila manompo ny tompo amin'ny famatorana amin'izay tsika. Hebreo 5:12. Hebreo 5:12. Vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Hebreo 5:12. Fa na dia tokony hoe efa nampampianatra azy ianareo noho ny fahailany fotoana, dia mbola mila zay ampianatra anareo ny abdi-pampianarany ten'Andriamanitra indray, ary efa toy izay tokony omeny ronono ianareo fa tsy ventikanina. Fa izay rehetra mivelona amin'ny ronono dia tsy zatra ny teny famarinana, satria mbola zazabota. Fa ho an'izay efa lehibe ny vetikanina, dia ho an'izay manana saina efa zatra nampiasaina tsara ka mahay manavaka ny tsara sy ny ratsy. Dia rao ny tompo amin'izany. Alleluia. Ny mampiavaka ny zaza sy ny efa matotra dia ny fisainana. Miova ny fanavaozany saina, hamantaranareo zay marina sy akasitrahan'Andriamanitra. Halleluja. Ny olona matotra ara-panahy miezaka manakatra inona no akasitrahan'Andriamanitra. Mety ve izao? Mahay tsara teny. Jery am Jesosy, manaraka ny ohatra napetraka Jesosy. Tsy mijery olona, jery am Jesosy. Halleluja. Tsy mianatra olona, malala zay namonjy azy. Tsy izao namonjy anao. Tonga eto tsy jery ahy, tsy miantso anao eto izay hijery anay, fa hijery am Jesosy. Mbola zaza ny tao Korinto, mbola zaza ianareo. Misy fialonana eo aminareo, misy fiambatan-taniana, zay Paoly zay ny Apôlôsy. Moa izay fa no mato anareo teo amin'ny hazo fijaliana. Zay indrindra na tonga ny afatra tamin'ny maraina, mila mahalala ianao ny mahazava-dehibe an Jesosy Kristy. Amin'ny Korintana 1:7-8 dia miresaka an'io Paoly apôstôly. Aoko fantatsika pino fa tsy famatorana ara-panahy dia tena mitondra antsika ho amin'ny fahafambaraka ary ny voninahitra ilay niteraka atsika. Eo imasony izao tontolo izao. Ny tsy fahamatorana, tsy fetezana hitombo, ny toe-java misy eo amin'ny fiangonana ankehitriny, eo amintsika ny olona ny fiangonana rehetra dia noho ny tsy fahamatorana. Ny olona tanteraka, ny lehilahy lehibe tanteraka, ny olona matotra ara-panahy dia tsy mba tafitohina na amin'inona na amin'inona. Dia rao ny tompo amin'izany. Tsy mba manafitohina olona ihany koa. Ny fahamatorana dia mahatonga anao tsy tafitohim-poana. Olona manafitohina anao fa Jesosy Kristy tsy mbola nanafitohina anao. Hoy ny ratsika, tsy mbola nanisy ratsy izy hatramin'ny nahalalako azy. Zay mihitsy ilay Jesosy nao. Halleluja. Halleluja. Ny olona matotra ara-panahy dia mahalala fa natao hivelona, afaka mivelona, miaina, mahavokatra, eo anivony tsy parifary. Dia rao ny tompo amin'izany. Rehefa natory dia nisy namafy dia nitsiriny tsy parifary. Dia avy etika fanampo aleo ongotanay, tsy manaraka amin'ny fotom-pampianarandreo, taky takantsy zao. Olona zay roay. Tena hoy lay tompo le aza ongotana, avelao eo ihany, sao dia miongotra hatramin'ny vary. Mba fantatrao zany, isika ankehitriny, ny fiangonana, ny vary, ny tena vary, dia mivelona ho anivony tsy parifary. Navelan'Andriamanitra ho toy izany itsika, ny fahasoavan'i Jesosy Kristy dia afaka tonga anao velona ao anivony tsy parifary. Tsy ampaninina anao zany, terao ny tompo amin'izany. Halleluja. Aoko lehilahy lehibe, aoko vehivavy lehibe, aoko matotra.
raha vao tsy matotra ianao a dia kristiana manao kosikilôty, manao zezika anaty pataloha, pipiam-pandriana, mbola miaina amin'ny falotona, fijangajangana, mifoka miafina. Iny pastera, misy rahalahy anankiray izay, ary izy tratra foana izy ary tena enao indray no misenta, vita batisa izy a, vita batisa, tena efa lehilahy lehibe, fa ny zanany vita batisa, fa ny zanany matomato kokoa raha oharina aminy, nefa dia efa lehibe zao izy, mpiasa mpanjakana nefa, fa tsy mety matotra mihitsy. Fa nena tamin'ny rahalahy zao izy ndray mandeha eo amin'ilay tourna zay, koa tena le mbola le andeha hifoka isitona an'le godoloky iny izy, tsatry ny rahalahy zao, ka rahalahy zao iny maherihery andra iny moka tonga dia nataony anaty posy ny zavatra mbola le mirehitra tsara iny, tonga donina ka amizay. Rehefa tsy zay indray dia mbola tsy fahihany, lasa indray izy dia ao am-piangonana zay izay manerinery azy eo indray, poritra teo indray manao kosikilôty, dia lasa izy mandeha mivoaka dia ao amin'ny WC-mpiangonana, ao amin'ny WC-mpiangonana aza ohatra mahita tapatapatsigar izy mba vady ry izy nitondra andreny izy, ao amin'ny WC-mpiangonana ozy raha mba sigara fofotsigar mba le fofon'le zavatra trohany miaraka amin'iny tolo mitroka tena kosikilôty double triple mihitsy. Ny zaza-bodo ara-panahy dia izy avy manao maloto iny indray, izy avy manao kosikilôty iny indray, manao zezika anaty pataloha, enao mitrotro azy eny itsena, mety tsara ve no pipiam-pataloha izy ohatra iny, dia izy indray no tomany, tokony enao lena ny tomany, ity zasy tena manala baraka, tokony enao mitaraina, izy indray no tomany, izy manao indray no tomany. Mitady biscuit, mitady chocolat, dia toy izany, mitady toriteny manafosafo, motivation tsy misy farany, fitahina lava, tsy liana amin'ny hafatra misy fitezam-panahy mitondra ho amin'ny fahamasinana, zay mahatonga ny tenany mbola zaza ronono foana, ronono, tsy misy sakafo hafa ainy afa-tsy ronono ihany, tsy mahay ventikanina, ny olona tia ventikanina dia ny lehilahy lehibe, ny olona matotra zay mahay mampiasa ny sainy, tsy hainy mitsako an'izany. Ndao tsika hiala amin'ny fahazazana, mahaiza mandray tenin'Andriamanitra, aleloia, oka mba hatsako vetikanina amin'izay ianao, aleloia, mivavavy tompoy amin'ny fahasoavana tompo, dia maniry afatra feno aina, dia manitsy anao, kapanao, anangana anao ho fofom-badin'ny mpanjaka amin'ny mpanjakane zany, tsy mora nitsanga aloha ny fitsarany Kristy. Kilalao ny zaza noho izany dia mila miditra amin'ny famatorana amin'izay ianao, dia ireo ny tompo amin'izany, haleloia. Tsy liana amin'ny hafatra zay mitondra azy, mampianatra azy anna fandavan-teny, fitondranany azy fijaliana, fiaretam-paoriana, fahafoizan-teny, any ka betsaka ny kristianina diabetika ara-panahy. Inona tsara hoe ny olona dia efa diabetika manomboka bebe zay, misy karazany roa diabeta mampahia, dia misy le diabeta mampivondraka, hoany foana bonbon foana, chocolat foana, fa eto aloha tsisy zara chocolat lava anao, ho zaraina bonbon foana, tsy mety aminao zany. Mpitory-teny mpamosavy, firifiry moa manenina, misy rahalahy anankiray mpitory-teny,
matina diabety izy ary rehefa tratran'ny diabety izy teta niakatra phase finale lasa somary mipipika mihitsy ny sainy taty aoriana maty tao anatin'ny fahoriana mafy. Inona ny antony a? Ty bombo tena mihinana efa lehilahy lehibe izy a, efa tena efapolo taona de bombo tsy afaka bombo raha vao misokatra ipo de bombo mitsetitra bombo avy mivavaka mihinana bombo avy mitoroteny mitsetitra bombo eny an-tsena mitsetitra bombo foana tratry ny diabety izy ary tena naonena ny afarany. Toy izany koa raha mitady bombo lava ianao, sokola lava, miala amin'izay indray gâteau lava, mba mila vetikanina amin'izay ianao e, mba mila vetikanina ianao, vetikanina fo manitezany rainao sy ny ray aman-dreninao anao toy izao ane, vetikanina fa tsy mbola nono foana ianao. Karazana sakafo maro isan-karazany, noho izany mba tonga anao tonga amin'ny fahamatorana dia tsy maintsy maniry ianao ny andray ny tenin'Andriamanitra amin'ny fahafenoana, ny vetikanina. Alleloia. Mba hatonga anao ho atonina amin'ny andraikitra ary tonga mahatoky eo amin'izay ametran'Andriamanitra anao. Fa dimy fahenina ny zanak'Andriamanitra matotra dia mahalala ny rainy, ny toe-pony ary miaina sy mihetsika araka izany. Halleloia. Ilay zanaka, ilay zandry dia mitondra ny fananany zaraina taminy dia lasa mitondra zany tany amin'ny fiveloman-dratsy. Ilay zanaka anankiray kosa nefa dia tonga tao an-trano, rehefa tonga ilay zanaka adala dia nimenomenina tamin'ny rainy ka dia niteny manao hoe zaho izy izy a dia tsy mba nomenao na inona dia nimonmonina tamin'ny rainy, tsy faly mihitsy ny ampanota rainy bebaka, tsy faly mihitsy ny amin'ny famindra-po izay nasehony rainy tamin'ilay zandriny. Za matsapa tena maty antoka mihitsy nanompo anao. Ny olona kristianina tsy matra dia matsapa maty antoka foana izy hoe tsy mena nitsy mikarama mihevitra izy raha manompo an'Andriamanitra dia karamaina. Mila mahalala ianao ny antom-pisinao. Ny zaza dia mangataka aza mba mitondra ny zaza makany an-tsena zany fa dia voatondro ny dolo vidiory menomenina mihitsy pasteur Auguste indray mandeha satria mentiny vadiny ty zanany faralahy ao anatin'ny tsy fisim-bola mihitsy fa tao anatin'ny tsy fisim-bola dia nanondro rio izy vidiano nareo izy miteny fa hividianareo bisikleta dia ozy nareo ndao fa hivavaka tsika hatramin'izao izy mbola tsy azo any le bisikleta, zaho izy tsy hivavaka tsony. Zany ny zaza ny kristianina zaza ara-panahy dia toy izany. Raha vao tsy azo ny zavatra angatahany dia menomenina izy. Raha misy zavatra azony hafa dia mampimenimena azy, tsy mahafaly azy. Ilay zandry dia very tany ivelany ary ilay zoky dia very tao an-tranony iray. Ranay ianao dia very na dia ato an-tranon'Andriamanitra azy, very na dia ao an-trano iray, very na dia ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra azy. Rehefa matotra ianao dia fantatrao ny fony ray, fantatrao ny sitrapon'Andriamanitra. Ny zanako Noa telo miralaky ny sitoko fa 7:20 ka hatramin'ny 7:20. Noa dia nanao ny asa tany ary dia namboly voaloboka. Koa dia rehefa niakatra amin'ny voaloboka dia nanamboatra divay. Dia raha malala araky ny voasoratry ny ten'Andriamanitra, Noa dia nisotro divay. Ary rehefa tena nisotro dia tsy nahisotro fa dia tena mamy tapony. Averiko tena mamy tapony. Ary rehefa tena mamy tapony izy tena nary ny lambany, very ny voninahiny. Izay indrindra no ampianarina antsika isika dia tsy misotro divay, tsy misotro toaka. Koa rehefa nahita ny fitanjahany
ny faralahy satria izy nahitan'izany voalohany dia nandeha ny tantaran'izany tany amin'ny hafa. Ny zanany roalahy kosa rehefa narian'izany dia naka lamba dia nanao 5 anotra, nanao mihitsy izay tsy ahitana ny fitandràna izany, tsy liana tamin'izany, tsy andeha namarina hoe tena mitombona ve zany, tsy nanadiady, tsy nanaprofo, na dia manana maso, na dia manana fahafahanana ho an'izany, tsy liana tamin'izany, ary nanao 5 anotra, nanao maro sarera, dia nampitafy ny rainy. Salamo 5:10 voalohany sy fahatelo. Ny olona miakatra amin'ny taberna kelin'Andriamanitra, ny olona inon'Andriamanitra vavaka, ny olona afaka manantona an'Andriamanitra, ny olona mahita ny voninahitr'Andriamanitra, ny olona afaka andray fitahiana amin'Andriamanitra, ny olona ho any an-danitra, dia ireo zay tsy manao zay afa baraka ny namany. Halleluja! Ny olona matotra, kristianina matotra, dia manao 5 anotra amin'ny fanalambaraka ny namany. Halleluja! Na dia atao hoe nitafenatra azy io, manaova 5 anotra manoloana an-trany. Mihaino ve ianao? Firy amintsika anao 5 anotra teo amin'ny fahafambaraka, manao maro sarera. Ny olona mandroso amin'ny fahamatorana dia manao 5 anotra amin'ny fanaratsiana ny namany, ny mpitondrany, ny ray aman-dreniny. Halleluja! Manao maro sarera amin'ny fankalana, dia raina ny tompo amin'izany. Ny olona matotra ara-panahy dia mahalala ny lalam-pitahiana ho azy, fa ny olona tsy matotra dia mitsarapaka any amin'ny lalan'ny ozina ho azy. Fantatsika fa voaozina i hany. Noho izany, oka nompon'ny tompo amin'ny fahamatorana amin'izay tsika. Mety mahita mpitarika tafienatra isika, mety mahita mpitondra, mety ny ray aman-dreninao mihitsy aza, fa ara-zanaka matotra ianao, dia tia ny mampitafy lamba no ataonao azy, dia raina ny tompo. Fa tsy hoe kory sady mahita no mampitafy lamba. Papa, inona ty lehilahy lehibe ty? Nareo ve mba ray aman-dreny ihany ty? Sady mijery ihany ianao no mampitafy lamba, sady miteny manala baraka ihany ianao no sady manosoka no mampiditra no manala. Oko matotra amin'izay. Halleluja! Halleluja! Tika ianao mba anariny fahasasana, ny hoe manompo ny tompo amin'ny famatoram-panahy, manary ny fahasasana. Paoly apôstôly te milaza manao hoe fony voazaza aho nandeha toy ny zaza, ny hevitra toy ny zaza, nandeha toy ny zaza, fa rehefa lehibe aho nariko ny fahasasako. Korintena voalohany 2:17, 2:1. Raha lasa nabavy amin'ny tompo, tianao ve mba hanompo ny tompo amin'ny famatoram-panahy? Andao isika anary ny fahasasana. Ny toetry ny zazakely dia azo akana lesona mba anoharana ireo izay mbola mitoetra amin'ny fahasasana ara-panahy ihany. Ny zazakely dia mpanimba zavatra. Na kilalao no vidiana lafo ho azy ary. Efa nahitaka izy ve ianao, raha ohatra vidianao an'ny zazakely ty, ty telefony ty, fa tsy ho any io. Amin'ny voalohany fotsiny no ampianarinao azy, ny fomba allo, allo, dia faly izy. Fa rehefa elaela iny, naovany an'ity telefony ty, tsy ho any io. Ary hitany anaty soanany io, tsy ho any io, tsy ho any io, tsy ho any io. Dia vany daholo, vany daholo, vany, dia ritsika. Dia vany daholo, jereny pisy paritaka io, dia angalany maro koa, dia kapokapoana oatra zao, kapokapoana oatra zao, kapokapoana. Zany ny zaza. Maro ve zany sa tsy marina? Ividiany tôbila nge hoe tôbila kely, reto zazalahy kely reto.
fividiana amin'ny voalohany moa fa rehefa elany ela io a tsoany io pneu tsoany io de kapokapony amin'ny marteau io de sahala hoe mécanicien reny izy de kapokapony io de maka fantsika izy de efa tsiny any amin'ny zany ny zazakely zany de fidiano sary bakolo koa ange io amin'ny voalohany fotsiny ohatra ny salany hoe mitaiza bariby reny fa rehefa zay maka de amin'ny farany tsoany io de jereny tiany tongony de lany ohatra le mivarotra tova reny izy boraborahany daholo sy tombo zany ny zaza de poteny de avy eo mitady hividianana rehefa potika iny tomany izy de mitady hividianana vaovao indray izy fa rehefa mandroso tena zanak'Andriamanitra amin'izay ianao rehefa mandroso ho amin'ny famatorana indray ianao de tsy zany intsony fa manomboka mahay manangona ny goteny zany amindray gaga tamin'le zanako vavy anankiray le faravavy mindrana vola taminy mpampindrany vola fa ndray mandeha napindrana ray alina izy otra manam-bola ty kiala kely ty taiza nahitanao vola ray alina be zao tsy mampino zany de hoe goteny ay goteny rehefa manomboka lehibe manomboka miaty de mahay manangona ny goteny mahay manangona ny ankizy lahy ndray aloha ny lavitra ny ankizy lahy zany anangona gote zany de manomboka manao de manomboka afaka mividy kilalao ary rehefa mividy an'iny rehefa volana iny sarotiny amin'izay izy tena sarotiny amin'iny ny mahazanak'Andriamanitra atsika rehefa manomboka mitovy amin'ny Kristy ianao rehefa manomboka matotra ianao de ty manomboka manangana manamboatra mitahiry tsy mamotika na asan'Andriamanitra zay andraikitra apetraka aminao voatahirinao voakolokolonao tsara mahasaro-piaro anao halleluja halleluja ny olona matotra de ty fadianina mivavaka manamaso-tena mba ho ampiasain'Andriamanitra eo amin'ny andraikitra zay nametrahana azy ny anamasinako ny tenako ny anamasina ny fahamarinanao azy manaiky olanina mihitsy izy mpampianatra sekolelantsy rehefa izara loka de ny ankizy ihany ny anazy ihany no anajaina azy manontany aminareo zao sao de nirakitsy ny ankizy fotsiny no nangonongonona de hoe nareo tena nizara loka nefa le volan'ny ankizy ihany fa manaiky olanina mihitsy ianao raha manao an'izany ianao ho sarobidy aminao ny asan'Andriamanitra zazaboto ara-panahy manimba asan'Andriamanitra ny andraikitra izay nankinina aminy mena ho an'ny raikiny sy mbainy tsy ataonao zava-dehibe potika zay asainao sahaniny ametrahanao ndraikitra izy tsy vitany avy io tsy vitany io simby io montsany io de ndray mandeha napetraka tamin'ny toerana anankiray ty rahalahy anankiray ty olona eo amin'ny 50 napetraka eo aminy fa afaka ataona vitsivitsy 5-6 nampanetsoana tany amin'ny bronze CP izy rahalahy zay izy tena gaga mihitsy satria tanatina fanosorana io de rehefa nataona ny sivana de zay ny fanamariana zay ametrahana anao izy de tena miparitaka daholo ny olona ny fanomezam-pahasoavako ny mahatonga an'io fanomezam-pahasoavana fa ina fanomeza ny anao izy fanomezam-pahasoavana manivana tena hitanay tena zaza tsy matotra ara-panahy mihitsy fa zao de misy an'izany eto nao fitondrana tokantrano na eo amin'ny asa fandrarana Andriamanitra mety afaka nomeanao anangana orinasa anankiray fa raha apetraka eo ianao tsy manana fahamatorana potika io heritaona io ravy io fa rehefa manomboka ny amatotra ianao kely ny fiandohanao lehibe ny fiafaranao halleluja orinasa ray ny atombohanao orinasa 5 farany halleluja tsy malala ny asarobidy ny asan'Andriamanitra sy ny fanomezan'Andriamanitra ary tsy malala ny asarobidy ny fanahin'olona zay nandatsahany Jesosy ny rano teo amin'ny hazo fijaliana ny tenany no fantany ny toerany voninahitra fitiavan-tena titre fa rehefa matotra ara-panahy ianao tsy mitady seza tsy titre tsy titeny fa miezaka
mampandroso zay nomena anao. Aleluia. Vokany tsy omen'Andriamanitra niraikitra goavana intsony isika. Tsy ampitomboin'Andriamanitra ny fahasoavana ao anatintsika. Tsy omen'Andriamanitra fanahy maro itsika ho tantanitsika, satria simba avokoa ny mpino sy ny olona miaraka amintsika. Jereo ange Jesosy Kristy zanake nivavaka izy mba hitehirizana azy 12 lahy. Fakeo Jaona 17. 12 lahy ihany ene no mpianany. Fa jereo ny avesatry ny tolombavaka Jesosy. Nomena ho azy izy ireo, tehirizy ireo hatramin'ny farany mba hahita ny vonina atao izay nomena ho azy. Haleluya! Ny voavonintsy ireo. Haleluya! Fa tsy hoe nifidy anao mba halany anao, fa ny atonga ny mpino rehetra, ho tonga ny an-danitra ny zava-dehibe aminao, ho lavinao zay zavatra rehetra mitondra faharavana sy fahatafitonana. Zany ny olona matotra ara-panahy. Zay manaiky zany tiako mba hiderany tompo izy. Haleluya! Jereo nataony Jesosy Kristy tamin'ny 12 lahy, 12 fotsiny. 12 fotsiny. Izay pastera indraindray raha irana tonga indray matra zany fidifidy poste dia andao aloha jerena dia voajerena firy misy sampino na feky teto antanina olona misy firy nareo ao dia misy moa mandaingy be dia be ny pastera efa tratriny zany misy firy eo 200. Hay maiky ary anorineta tonga any 50 ary tsisy akory zaiky maty nisa fotsiny. Kara 50 ary narapolina mony olona Jesosy 12 mafimafy haleluya am'zany. Dia rehefa kely ohatra zany keo nara-pampianatra sekolady vitsy miamiena dia za tsy hivavaka an'io 10 fotsiny. Vavakiny 10 ny ataonao fa rehefa 100 Jesosy io mba hisy fahazapana fa raha voaroy raha vao 10 maromaro amin'ny faly dia efa tonga ity. Fa hitahina ny asan'Andriamanitra fa raha vao 3 4 ina antsenjetsika tamin'ny heriny Andry ditara lava fa jereo ny Jesosy 12 ny fiadanako nomeko anareo, ny fiadanako no avelako anareo. Haleluya, haleluya, haleluya. Zany matotra zany. Dia raha nantompo tsy miandry mpianatra ho tonga 10 fa na dia vitsy ary nitory tamin'ilay vehivavy Samaritana anankiray izy, anankiray. Dia nizarainy tsara indrindra io, dia io ny taona ny mpianakaviny sy ny ray tanàna. Zany tsy ahitantsika fifohazam-panahy. Miandry depara 10 fa na iray aza namahantra io atolory azy ny tsara indrindra any aminao. Zany ny olona matotra izany. Ary io ny fahazazana ara-panahy. Aza mijery olona mantra kely io, tsy nahita fianarana io, dia tsy karakaraina, tsy raisina tsara, tsy tiavina. Zazaboto ara-panahy, mangataka ositra, avy eo lavo. Dia miarina indray, mangataka mba ampiasain'Andriamanitra, dia avy eo lavo. Sy mba fotsiny izay zavatra omena azy, tsy voatandrina, tsy malala ny vidin'ny zava-panahy omena azy. Mitovy aminy ny kilalao no vidiana 2 sy ny vidiana 2 hetsy. Ina tsara hoe azafady? Anareo ray mpianakaviana, manino moa le zazanao kely tsy vidianao tonga dia kilalao 2 hetsy? Mety helikoptera le telegidena le miakatra iny. Le helikoptera kakazo be le entina miazakazaka ohatran'izao re 2 dia mahazo. Ohatran'izany. Raha mbola le tsy matotra iny dia le tôbila moa dia atao ngeza be azo tengenina mafy vita amina kakazo. Iny zany na entina na karavasina tako tsy simba iny. Fa maninona? Ka mbola tsy matotra ka. Amin'ny mbola tsy matotra ny ankizy ny kilalao vidiana 2 dia mitovy amin'ny vidiana 2 hetsy any aminy. Ividianao 2 hetsy iny fa itengenany iny potika iny ohatran'le anaovany an'le 2 ihany. Fa rehefa tonga amin'ny fahamatorana ianao, malala ny valeran'ny zava-panahy ianao, malala ny lanja fanomezam-pahasoavana ianao, malala ny vidin'ny fanahy anankiray ianao.
handray amin'ny fiangonan'Andriamanitra zay nanaovana anareo mpitandrony, hitandremanareo ny ondriny zay nofiteny Jesosy tamin'ny rany, tsy hoe nofitena tamin'ny ranao fa nofitena tamin'ny ranony Jesosy Kristy. Famotika isika, fanimbo, tsy mifampitamby, miatoerana, inona ny antony? Zay potikapotika zay ravarava, satria zany sary titra fotsiny, titra fotsiny, titra mipetsaka, titra mipetsaka. Ny mahalela lehibe mahavehivavy lehibe, tsy titra tsy taona fa fitiavana ny mahalehibe, ny fitiavana ny mahalela lehibe vehivavy lehibe, fitiavana tsy tiany azy. Halleluja! Ndao nombony tompo amin'ny famatoram-panahy izay. Mbola zaza ianareo, satria hitako i Paoly mbola misy fiampandaniana, mbola misy fialonana, mbola misy fankalana, mbola mandeha araky ny nofo ianareo. Vokatry ny fanahy voalohany indrindra, fitiavana. Mba manompo an'Andriamanitra amin'ny famatoram-panahy ary ny fahazazany e. Matetika rehefa simba ny asan'Andriamanitra sy ny andraikitra ny mena antsika dia lazaina fa asany devoly. Zao moa zany dia tena devoly. Tsy araka le toteny tamin'ny maraina misy herin'ran Jesosy tsy any, fa itsika nandray dia maika mihitsy amin'izao. Maherin'ran Jesosy. Izy ny ataonao maherin'ran Jesosy, zasa izy. Pinsampiny, maherin'ran Jesosy. Sao dia heverinao misy rambo ary aty. Rehefa potika ny asan'Andriamanitra dia lazaina fa asany devoly, nefa ny tena marina dia feno zazabodo ara-panahy ny fiangonana. Tsy mahalala ny asarobidy ny asan'Andriamanitra. Fa rehefa tonga amin'ny famatorana ianao, zao lazay mpanao salama, lehibe ny asan'i Jehovah, sain'izay tia azy. Halleluja! Ny olona matotra, ny olona tahaka an Jesosy zanaka manangana, manamboatra, manolotra ny ainy mihitsy ho fianarana ho any mino, manangana fiangonana. Ahoriko ny fiangonako fa tsy haravako ny fiangonana, potehako ny fiangonana, zarazaraiko ny fiangonana. Halleluja! Halleluja! Manafa ny Jesosy. Oka tsy ho zazabodo, ny zanaka manangana. Inona natsangatsika? Zaza bodo tsy maleo teny, tsy maleo teny, zaza kely tsy masaraka amin'ny dada sy mama, tsy mahita tory raha vao miaraka amin'ny olona hafa ao an-trano. Sy manaiky antiky manao aleluia. Akatantara kely aminao, nisy taona niarana tory tamin'ny Ralaratafy dia nisy taona koa niarana tory tamin'ny pasteur Gilbert talata ny volondry. Efa lehilahy lehibe ohatran'izao sekolera baiboly. Ka indray mandeha tany Antsirabe dia mba gaga dia niarana tory izay mianaka. Mba fantatrao tamin'izany niarana tory. Sala misy tsilo, sala nokekerina parasy, tsy mahazo aina mihitsy. Dia malao eritreritra hoe miara-matory. Ary indray tany Moramanga niarana tory tamin'ny pasteur Ratafy. Le fandriny niara tory eny mianaka kely koa dia tsy maintsy mipetapetaka ny aminy. Ary tena tahorako le tsy valam-pandry voadaka sanatria kibon'ny mpaminany. Ay Jesosy io, fa tena tsy nahazo aina. Miara-matory izay mivady dia voateny foana, enao mahatsiravina be miara-matory miaraka aminao, fa tsy mirarahako. Fa miara-mato, fa ny zaza efa marary ireo zanaka ireo dia inona ny zavatra farany tiany indrindra vao marary dia za tory any amin'ny mama dia tsy maintsy mandefitra ara-papany. Dia rehefa marary le zaza dia lasa raha matoa matory any amindreo. Tena afaliana moa zany. Ny tena zavatra tena tiany ankizy dia miara-matory amin'ny ray aman-dreniny. Amin'izao reo rehefa lehibe, Jeremia ve dia hiara-tory miaraka aminay? Ay, nofo zany. Azafady.
aleoko matory amin'ny tany ozy izy. Dia tahaka izany koa mamenatra izany hoe rehefa lehilahy lehibe vehivavy lehibe mbola atory miaraka amin'ny dada sy mama. Zazaboto ara-panahy koa dia toy izany. Raha vao tsy ho pastera tsy mahazo aina mihitsy, tsy tonga mivavaka. Aizy foany pastera, ely pastera, fanakaizy pastera, roviana pastera. Ino tsisy mba misy akananaovana vakansa mihitsy nareo reto. Zany ny olona amin'ny pastera rehetra. Vao ialana kely mba mamatezateza ray volana va manarina ianao miala avy any. Fa ny otavy be azon'ny pastera avy any Ampakanarivo kio fa tonga eo vao maika lasa mahi kely indray izy. Manangana tsisy hita daholo. Tsy aiza niany mpampianatra zokilaty. Tonga eo izy. Pastera, lozana e nataony aniny. Vao tsy lozana kely. Ianona nanao an'izao. Mba manontany jerena ny resety. Nihitina be, tena manify dia manify. Dia misy manao, ka nareo nitsy eo e. Ranga, izay indrindra ny tokony mba hatevitevina mba misy atao amin'ny pastera fremiverina mody. Koko matotra amin'izay tsika. Bana hoe zany tsy marina. Tsy pastera ny vavahana, tsy pastera ny atongavana eto. Na pastera honore niza na ny tenanay Jesosy Kristy. Zay zao tambola raha tsy afaka mandeha mihitsy zay mivady. Raha tsy entina firongotana daholo izy efatra mianada. Fa amin'izao zany mba efa afaka mandeha satria akinina amin'ilay kiala kely atsiny dia izy manao saka kely rano amin'ny zandriny eo dia matoky mihitsy zay. Matoky mihitsy satria efa mba lehibe matotra. Na ametranao 10 millions io fa tena voatsinjara ny tena nianatra ny ataony reny tena voatsinjara ditay totokely fefany menaka sarbo voatsinjara mihitsy io. Rehefa olona zay Paoly apôstôly tsy mahita olona mitovy fanahy aminay izay ianareo. Rehefa tena matotra afaka misegondeny pasteur anao ianao. Hoy Finéa ao am-bokiny, ny fiangonana amin'ny fo dia ireo fiangonana zay manana ny mpino ao aminy afaka misegondeny pasteur. Tsy hoe miady pasteur, tsy hoe mialina pasteur, tsy hoe mifaninana amin'ny pasteur, fa afaka manohy ny asa na tsy eo aza izy. Zany na tonga amin'ny fifazabana sy ny fiangonana satria rehefa nandao ny mpianatra ny apôstôly Jesosy dia atao izy 12 lahy natoky. Halleluja. Dia rainany tompo. Farany mety ampomeanareo ty. Ny zazaboto ara-panahy dia minono tanana. Maninona hoe zazaboto zany ny zazakely minono tanana. Iza zay mitovy zazakely eto. Antanyanao sera ihanta. Tanyanao taizany efa hitanao nono tanana ve reo zanako reo? Nono tanana. Ananay ianao mihitsy mampinono tanana azy. Rehefa tsy mahita nono dia inona? Rehefa tsy manao izay nareo dia vidinareo tetinina le zaza. Tetinina zany nahita minono tetinina minono rivotra. Mamita tena. Dia le sady dia fahalerianao dia tsy mba matahotra an'Andriamanitra ve anao? Inona tena tianao tongavana? Rehefa zaza kely minono tetinina, minono rivotra, minono tanana, fa tsy mahazo na inona mamita tena fotsiny dia ararotin'ny olona mba hampanginana azy atory. Hitanao zaza? Ny ankizy lahy kely, mbola kely milalao an'ireny le zany manko ividiananao Superman, le sary olona le Superman, sary Superman. Inona koa rankizy lahy kely, inona le sary olona tianareo reny? Superman dia inona koa? Dia tsy miteny. Enareo telo lahy. Inona? Ben 10. Dia le dinosaure reny. Dia hitanareo alainy le Superman, alainy iny dia ampiadiny. Izy afiteneny io tena. Ary ao anatin'izy dia tena mihevitra dia efa tena lasa Superman mihitsy. Soaly anaky ny petsika re.
Tena matsapa tena super-héros mihitsy izy. Dia manonofy da tena efa toy izany. Matanjaka be. Raha mbola zaza ara-panatsika dia tsy mahay manavaka ny nofinofy sy ny faniritsika amin'ny atao hoe tena nofin'Andriamanitra, planin'Andriamanitra, tena fahitana marina avy amin'Andriamanitra. Tsy nofinao ny tanteran'Andriamanitra fa ny nofin'Andriamanitra aminao. Tsy ny fanirianao fa ny planin'Andriamanitra no tian'Andriamanitra tanterahana aminao. Ny zazabody ara-panahy dia salamanao revongadra izany, nofinofy avokoa ny azy ny fiainana ara-panahy. Tsy misy tena fankatoavana ny tenin'Andriamanitra, tsy zavatra azo tsapahitanana, tsisy fiainana sy toetra matra izany ao anatiny. Ity mpanompon'Andriamanitra, za koa izy afaka 3 taona. Izy amin'ny mbola sekoly, afaka 3 taona zany mitovy amin'ny pasteur Ratafy. Afaka 3 taona izy. Montsana tanteraka moa izy ankehitriny. Saraka amin'ny vadiny tena nambady olona hafa. Niala tamin'ny asa fanompona. Nofinofy fotsiny. Ny herin'Andriamanitra sy ny fiainam-pandresena tsy azo amin'ny nofinofy. Tsy azo avy amin'ny vinavina eo-pitoerana fotsiny, fa azo avy amin'ny fianarana, filomanosana ao amin'ny vavaka sy ny fianarana ny ten'Andriamanitra. Ny fandresena tsy azo raha tsy ao amin'ny aty. Halleluja! Mila miady ianao. Rehefa tena matotra ara-panahy tsika, dia mahay misaotra an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Ny zavatra rehetra, ny zavatra rehetra. Maninona tsy mamiratra ny fiainantsika? Tiatsika ny mamy, halatsika ny mangidy. Tiatsika ny tsara, fa halatsika ny ratsy. Ny ratsy resahany tsy faratsiana, tsy fahotana akory. Jehova teniteny, tsy ny soiano azo avy amin'Andriamanitra, fa na dia ny ratsy koa aza. Halleluja! Ny olona matotra ara-panahy dia mahatakatra an'izany. Raha te ahita fahazavana itsika io jiro mirehitra io, dia alaina ny plus, dia alaina ny moins, dia atambatra dia mazava. Andriamanitra rehefa mpazava, hitondra antsika lavidavitra kokoa, dia alainy ny plus, dia alainy ny moins, ataony eo amin'ny fiainantsika. Raisitsika ny plus, varitsika ny moins. Zany mahatonga ny fiainantsika lasa misy court-circuit. Plus, moins fotsiny. Raha lasa nabavy amin'ny tompo. Andriamanitra dia mampiasa ny ratsy, ny olona ho tiatsika mba hampifaly atsika, hampionina atsika. Ary maka ny olona mankala atsika mba ho fitandremana ho atsika. Halleluja! Rehefa nanatra any Davida izy, dia naka ny Saoly anenjika azy, ary naka ny Jonatana tia azy taka ny tenany. Halleluja! Ny olona matotra ara-panahy dia mahatakatra an'izany. Ilainao ny fitiavan'ny olona, ary ilainao ny fankalan'ny olona. Dia raha ny tompo. Halleluja! Raiso ny mamy, ankasitrano mangidy. Raiso ny fitahina, toroteny mitondra fitahina. Ary raisiko ny toroteny manitsy anao, mikapa anao. Teraina ny tompo. Halleluja! Ndao nompo ny tompo amin'ny famatoram-panahy itsika. Egaventsika rehetra hitsangana amin'izao fotoana izao. Tiako tompo anao izay mahafaly anahy, dia feo aho tonga fanaka. Saketsoneny fahasoavan'Andriamanitra. Hosaraina eto aneny fahasoavan'Andriamanitra. Hitomba amin'izany eny izao sy anao. Ny fetikanina rehetra izay avy amin'ny fanahy masina ane, dia ho hainao ny mitsako izany, ho hainao ny manatelina izany. Ho lehilahy lehibe, vehivavy lehibe,
Subataf-taftoy po. Maifali ang zavatra rehetra. Makamang ifyay na n'Andriamanitra. Lalana sa ito na n'Andriamanitra na. Ti arriva chi dei giorni si usasa il sonena e la le bemat. Wow, Jesus, ampakata chiki. Ampakata na. Dawa nupa siyang famatura. Donar pasasani. Do kamang ang Jesus. Idu ni fukatul chano do nada tatana chika. Do ikar kay siki. Do tenayana kay siki tena sita po n'Andriamanitra. Do makata. Itoetra. Sin fituratena ka n'Andriamanitra. Do chicheri ulo. Do chanakna. Ifyay na panatsiki. Ang material. Ang zavatra itamas. Do tsika nukataramas panatsika. Resto di fasuava. Bitubu. Ando akamami. Ifamjena ando akamami ten'Andriamanitra. Ando akamami fiay na. Sen mentu po sika. Ando akamami senato n'Andriamanitra wasika. Tenene rais kon fasuava no tumpuri. Itong bamsan fasuava na izanya sa minfavak. Sutano nomne naran se social. Mitumbu fasuava. Mitumbu fana. Mitumbu sain. Mitumbu falana. Ang nenaran Jesus. Dahil ang nenaran Jesus lurnaw sa ito katet. Ifasuava na wag ni fatakaran ifnuna matanzaka tola na matanzaka usa ta matanzaka tup ten au Kristi anuso pakastan mamanta tansawa tatsara ret tuba fnuna mas na ito tuba fitiawa sa ila fapinala na simtero seria tanya fanya usabatari manaike no usabatari malala na tupo makafi makamanya na atul chalawa Jesus utaterano na tuani Jesu utuazire Inoa irikyu manobukeri kauasa Dove tika daizanya Pultona, Nulchane, Deftiava, Fed Fatsara, Fedwe, Fireman, Fireman, Tuani Teso.
Haleluya. Zay ihany fampianarentina tamintsika. Nandray ohatra nisy tôlatôlana kely zay. Ianao ve tsy mahatsapa ohatra nisy tôlatôlana le izy ka poisson frite neny nentina tamintsika tety. Mafimafy le aleluia. Ianao mila mihinana trondro. Aiza nisy trondro tsisy sao dia venao hinan-kisoa ary ty. Aiza nisy trondro tsisy tôlany. Ary le lohany mihitsy nomeko anao iny. Aleluia. Mafimafy le aleluia amin'izany. Hotahina ne tsika. Ahita fitombona eto aneny tompo. Androso zanak'Andriamanitra masina ary tsy mba hisy ralana bafitafy toim-pona zany ene eto. Na eo zay na tsy eo zay sao dia misy eto sao dia andiharina tsisy miala zany eto e. Mba zava-dehibe aminay koa anie nareo e. Novidian'i Jesosy tamin'ny rano. Haleluia. Fa afaka ho anareo zay manolotra zay tsara indrindra ho anareo izay ny fiainana rehetra dia atolotra ianareo tahaka izay nataon'i Jesosy Kristy satria mba teo matotra ara-panako izay. Tsy ho simba zany eny amboripotsy amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy misarazara zany eny amboripotsy amin'ny anaran'i Jesosy. Ray tsy va. Haleluia.